Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Jovitany resabe sy fisehoana intsony ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny toedraram-pirenena ankehitriny fa mila asa izany. Tsy fianarana sy fiofanana ary fampahafantarana intsony tokony atao amin'izany. Ireo samy fampahafantarana ny mpona ireo lalàna mifehy fifidianana sy ny fomba fitoriana ny HCC ny volana May ho avy izao. Akanomboana izany eto Antananarivo. Tsy manao ny asan'ny seni araky ny feoahely etsero izany raha ny fanazavan'ny filoha ity androm-panjakana ity. Ireo soela amin'ny dingana famadihana ny or commercial ou or monétaire araky ny votra tamin'ny fionan'ny ministry ny Harena Kibomitany sy ny gouvernoran'ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Milanja maherin'ny taona iray ireo volamena ao amin'ny Banque Foibe hatreto. Vitsy hatreto ireo mpanjifa sy akoho mamborona eny an-tsena na eo aza ny fetin'ny Pasika hoy ireo mpivarotra. Araka izany maro amin'izy ireo no voatery mampihana ny entana. Maresaka iraisam-pirenena toy ny adiny Russie sy Ukraine, orinasa fanamboarana tanka iray any Kiev no napoaka ny Russie bomba ary namafisin'izy ireo ny fanafiana. Maherin'ny 700 kosa hatreto ireo razana hita tany Kiev ary sivily ny akamaroan'izy ireo. Lendin Löödön. Finardo plasy toko aftola vaovao amin'ny Kuldeveka Manazanoar hanaraka izany hatramin'ny farany. Nambotsika ny vaovao dia tsy vitan'ny resabe sy fisehosehoana intsony ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny toedraram-pirenena ankehitriny fa mila asa, tsy fianarana, tsy fiofanana, tsy fampahafantarana intsony tokony atao amin'izany andidiny izay entiny gatao Andriatsilavo. Samy maiky ny rehetra fa miha-mahazo vahana ny ratsy eny anivon'ny fiarahamonina, na eo aza ny amaroan'ny fiangonana sy ireo antoko-ponona isan-karazany izay miorina eny anivon'ny fiarahamonina ka mitombo andro aman'alina. Raha ny amaroan'ny fiangonana tokoa no jerena eto amintsika, dia ny malagasy no firenena milamina indrindra amin'ny fitondran-tena sy ny lafin'ny ara-panahy. Ny malagasy ihany koa no tokony hanana mari-pahaizana ambony sy olona mandrato fianarana betsaka raha ny isan'ny sekoly no jerena. Toa mifaninana amin'ny amarona ny sekoly sy ny fiangonana ka tokony hametra-panontaniana ny olona tsirairay avy. Ny amaroan'izy ireny ve no zava-dehibe sa ny vokatsoa entiny izay tokony hampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Azadiny fa tanjona amin'ny fampianarana ny ananan'ny malagasy mari-pahaizana ahafahana mioritra amin'ny fiainana ka tsy ambakainy ny hafa intsony. Tanjon'ny fiangonana ny amonjena ny fanahiny rehetra izay antom-pisin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny vaovao mafaly. Anjaran'ny tsirairay araka izany no mandinika. Ankalazan'ny paky isika rahampitso rehefa ny aina tao anatin'ny karemy ary nandalo sy ny aina ny herinandro masina. Ny paka izay nandresen'ilay mpamonjy ny fahafatesana sy namonjeny antsika izay mino azy. Noporifoin'i Kristy ny fitiavany antsika ka nisotrony ny kapoaka mangidy. Izany hoe porifoina amin'ny fietsika sy ny fanoloran-tena ary indrindra ny fitiavana ny asa tao. Tsy vita ny resabe sy ny fisehosehoana tahaka ny mahazatra intsony ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny toedraram-pirenena ankehitriny fa mila asa sy fahafoizan-tena. Tsy hoe miantso firaisan-kina akory ka ny ao an-trano nefa miady sy mifandrafy. Tahaka ny mitranga eo anivon'ny samy RD amin'izao fotoana izay samy ny lokaloka fa hiaraka amin'ny mpitondra analan'ny Madagasikara ao anatin'izao fantrana lalina izao. Tsy hoe iantso filaminana akory ka ireo natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany indray no manao tsindry adrolena, manararao-pahefana ary misy mihitsy aza ireo mampijaly sy mambotry ny madinika. Variana ny loha samangina ka tsy mahita n'Andriamanitra eo an-tapon'ny loha. Tsy hoe miady amin'ny kolikoly akory ka ireo tokony hanome ohatra tsara indray no midingin-drambo manao izay tiany atao eo mason'ny vahoaka. Vetsika tokony halana avokoa ireo indrindra amin'izao fotoana ankalazana ny paky izao. Tsy mila fianarana, tsy mila fiofanana sy fampahafantarana intsony fa fietsika tokony atao izany. Samy mijery sy mandinika ny manodidina azy dia mahatsapa fa ilaina ny filaminana ary mahasoa ny fananana fiarahamonina mirindra. Fa iroso amin'ny fampahafantarana ny mponina ireo lalàna mifehy ny fividianana sy ny fomba fitoriana ny HCC ny volana May ho avy izao ka hanomboana an'izany eto
Antananarivo tsy manao ny asany seny araky ny feo ahely etseroa izany raha ny fanazavan'ny filohany ity androm-panjakana ity ka eto andray tsy lavatra. Tsy misy ny sakana erisoana amin'ny fanovana ny lalam-panorenana eto amintsika hoy ny filohan'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Manoloana ny resabe mandeha ny anivon'ny fiarahamonina milaza fa mitanila ny ACC naneho ny heviny ihany koa ity farany. Mbola tsy miasa akory le androm-panjakana atao hoe fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia efa lazainay hoe mitongilana dia efa makina ady zay le izy mazava angeny voalazana lalam-panorenana sy ny lalàna hoe iza dôly no atao membre ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia ao ny avy filakevitra amboniny mpitsara tahaka ny tenako zao ohatra avy amin'ny CSM, ao ny avy amin'ny antenimiran-dolona, avy ao amin'ny assemblée, avy ao amin'ny président, izay ny voalazana lalam-panorenana ka tsy afaka ialana zany zavatra zany ka tsy midika hoe ny voafidiny tao amin'ny antenimiran-dolona dia iandany amin'ny zay candidat atolon'ny ao amin'ny antoko ao amin'ny sanan'izany koa ny avy ny filohan'ny repoblika na ohatran'izany zay no lalàna misy antsika raha mbola tsy miova ny lalam-panorenana dia zay lizy. Iroso amin'ny fanazavana amin'ny olona ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny eo anivon'ny ACC manomboka ny volana May ho avy izao. Ho azavaina sy ho ampahafantarina ihany koa ny lalàna sy ireo fipetra takiana raha metraka fitoriana mahakasika ny fifidianana ny olona iray. Ito Antananarivo no anomboana izany ny herinandro voalohany ny volana May ary itety ireo reny vohiparitra manerana ny nosy aorian'izay. Tsy manao ny asan'ny seny araky ny feo ahely etseroa izany raha ny fanazavana. Efa misy sahady zany ny fanatsatsona fanakiviana ny ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny anaovanay an'izany asa zany hoe manao ny asan'ny seny, tsy manao ny asan'ny vao miara-maly ao tena mikasika ny fidianana mihitsy zay fa ny zareo zany dia ny resaka fanavaozana sy ny fanaovana ny liste électorale fa ny ataoko hoe ny ACC zany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana maro tsy mahafantatra an'io inona zany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany ahoana fomba fitoriana zavatra mampalahelo hoe dia zao hoe rehefa mitory ny olona zany amin'ny resaka misy alabato bureau de vote anankiray dia mazana izy io zany na dia mitombona ara misy tokoa le alabato tokony hisy zany fanafoanana an'izany vokatry ny alabato zany dia indraindray araka le fitenena hoe tsy azo raisina le fitoriana. Misy ny fepetra apetraka ny lalàna mahakasika ny fitoriana amin'ny alabato. Ohatra, rehefa mitory dia maka vavolombelona misy 7 ary ampiarahana amin'ny fitoriana ny karaha-pifidianana. Raha vao tsy misy ireo, tsy ampy ny fepetra ahafahany mametraka fitoriana. Isa fampampisongadana ihany koa dia irosoela amin'ny dingana famadihana ireo hors commercial ou hors monétaire araky ny votra tamin'ny fionan'ny ministry ny harena kibon'tany sy ny gouvernoran'ny banque foiben'ny Madagasikara milanja maherin'ny taona iray ireo volamena ao amin'ny banque foibe atreto miantarandriana. Ho avadika hors monétaire avokoa ireo hors commercial milanja 2 taona sy 3 kilao voaangona ao amin'ny banque foibe Madagasikara ankehitriny araka ny fanazavana nandritra ny fionan'ny ministry ny harena kibon'tany sy ny loharanon-karena stratéjika sy ny gouvernoran'ny banque foibe Madagasikara. Amin'ny ankapobeny, ho an'ny Madagasikara mandalo dingana maro ny famadihana izany hors monétaire. Misy ohatra ny orinasa maromaro na société agréée avy amin'ny FMI ary misafidy iray amin'izany fanjakana malagasy. Ny orinasa vahiny voasafidy io hanao iandraikitra ny famadihana hors monétaire ny hors commercial io. Isan'ny jerena anatin'izany kalitaon'ny volamena sy ny habeny izay tsy maintsy arahana araka ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy tokony hahatrela ankilany famadihana azy io raha izay 2 taona mahery izay no lanjany. Ho an'ny paitoekarena azo tamin'ny alalan'ny antso atarby, tsy mbola hisy fiatraikany lehibe ho an'i Madagasikara io famadihana io. Antony fa tsy ny lanjan'ny volamena voatahiry hatreto. Mbola hisy ankilany ny fanazavana mikasika izany no entin'ny paitoekarena eto amin'ny fampahalalam-baovany Kolo TV. Lafim-bao hafa kosa indray dia nandritra ny fandalovan'ny tany Mananjary. Antsidika ny Jano Randriamanana izay mpikambana ao anatin'ny antoko malagasy miaramainga ny filohan'ny antoko Adzo Andriananarivelo Jano Randriamanana izay voatanana rotaona an-dranomaizina noho ny filazana ny zava-misy momba ny fampianarana akabiany atao amin'ny faritra Vatovavy.
Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia niena ny tany faloton'ny rivotra eto andrenivohitra raha nitatitry ny bulletin de surveillance de la qualité de l'air manodidina ny 520 microgramme isaky ny metatra toratelo ny particule fine ho an'ny eny ambodasy sy ny manodidina. Yves Richard. Latsaky ny fatranambarany teo anivony OMS ho azo le fenina avokoa ny tany fandotona amin'ny particule fine tamin'ireo toerana efatra. Anarana ny fivoarany antotan-kevitra momba ny kalitao-ny rivotra eto andrenivohitra nanomboka ny fiandohan'ny herinandro. Tamin'le 7 zone ny données farany moins de 25 microgrammes daholo izy io par mètre cube ny fandoto amin'ny faritra io. Zany hoe plus de 25 microgrammes izy zay vao azo lazaina hoe pollué le izy hoe pollué io toerana io. Iny Ambohida iny zao tamin'ny zoma tena midina mihitsy izy latsaky n'izay 25 microgrammes par mètre cube zay. Fa ny alakamisy izy zao efa miakatra kely. Zoma izy larobia izy miakatra kely. Tany fandoto, ny fandoto resaka dia ny PM, mbola tsy resaka CO2 fa voly hafa ndray. Na izany na tsy izany, manantany na 520 microgramme isaky ny metatra toratelo ny particule fine ho an'ny eny Ambodasy ny manodidina. Ny eny an-toerana izay mitana ny laharana voalohany hatrany amin'ny toerana maloto rivotra raha ny eto andrenivohitra ka tokony handraisany rehetra ny fepetra mifandraika amin'izay. Zavatra ohatran'ireny rehefa any amin'ny tany mandroso ny habitat zay tena manamorona an'le misy an'le pic-na pollution raha ny tena izy manakatina varavarakely izy. Fa tsy adanadananao manomboka amin'ny valo maraina dia amin'ny 9 anao vao anakatina miampy an'le itsika mbola tsy équipé amin'izany hoe mampiasa gaz zany fa zao vao manao vulgarisation ministère hoe ialana charbon koa mahatonga an'izany. Raha tsy teny fotsiny hoe sady mamely ny gaz de chapement iny amin'ny arabe gargot teny amoron'ny arabe koa mandrehitra charbon ka raha ataontsika hoe fatapera arivo na 2 arivo ndray mirehitra eto Analamanga ndray andro dia manao ana amin'ny PM moa amin'izay fotoana zay hiakatra amin'ny PM. Raha ny fanadihadihana toa teny an-toerana Androany tsy afa manoatra manoloana ny faloton'ny rivotra ny mponina. Tsy maharaka ny fepetra ahafahana mitandrina ny fahasalamana eo anatrehan'izay ihany koa na manomboka miantraika amin'ny vantana amin'ny fahasalamana aza ny falotony. Fepetra manokana ny anaraisanay tato amin'ny tokantrano zany dia ny ananisy problème respiratoire zany mamanay na dadanay ary dia nafindra kely tany amin'ny tranonay tany anasana moa zareo fa ny varavarakely indray ny anay sokafana isa-maraina aloha zany dia ana maraina le mbola madio tsara iny ny rivotra fa raha vao tonga ny amin'ny folo atoandro eo dia miakatra daholo ny anatsetroka avany ambany avany natonel ny setroky ny tomobile sy moto moa zany tsy verana intsony. Ankoatra ny eny Ambohida, toerana telo ihany koa ny voakasiky ny faloton'ny rivotra eto andrenivohitra. Isan'izany ny eny Ampandrinomby sy manodidina Andraharo ary farany manodidina n'Andranomena. Misy kosa ny paikady ataon'ireo orinasa misehatra amin'ny rano fisotro sy ny fidiovana ifehezana ny rano eto Madagasikara saingy tsy mbola ampy izany, mbola maro ireo rano vero eto amin'ny tsika ohatra amin'izany ny réservoir d'eau en terre plein de sable izay atao any amin'ny faritra atsimo. Iona Sena. Maro ny rano eto Madagasikara saingy tsy voatatana araka ny tokony ho izy hoy ireo mpisehatra amin'ny rano fisotro fanadiovana ary fidiovana. Ohatra amin'izany ny ranorana izay tokony ho tehirizina ary ampiasaina amin'ny fotoanany maintany. Manana paikady isika eto Madagasikara ifehezana izany toy ny réservoir d'eau en terre plein de sable na ny REPS. Le mikasika an'le fanangonana an'le ranorana zany izay azo ampiasaina amin'ny fotoana tsy fampinon-drano dia efa misy teknika marobe. Indrindra zany ilay atsotsika hoe REPS izay efa mandeha izy io efa misy mampiasa ny faritra atsimo dia ny izy io zany dia le ranorana tatazana dia lasany anaty misy réservoir kely zany any ambany any izay ao anaty fasika le izy dia fantatritsika araka mivolaza teo zany fa io fasika io dia manadio rano dia tsy azo antoka tsara ary voatahiry tsara zany le rano ary azo ampiasaina. Ohatra hafa koa zao misy an'le tetika sotra hoe taty rano zao any atsimo ihany koa zay manao ohatr'izay ihany koa ny ranorana eny ambony tafo zany no tatazana dia atao anaty réservoir izay azo ampiasaina amin'izay fotoana izay.
misy ny toana avy amin'ireo mpiaramombonantoka amin'ny fanatanterana ity asa ity raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny avy amin'ny fanjakana saingy tsy ampy izany anatanterana ny reps amin'ny faritra rehetra manerana nosy. Ity fomba ity izay anatsarana ny sehitry ny fambolena eto amintsika. Orana dia rehefa mianjera izy dia izay tsy lasa ny ambanin'ny tany dia mazava ho azy fa lasa ny anatin'ny renirano ary lasa very fotsiny anaty ranomasina. Dia ny efa avy eo nefa tsika mitaraina hoe tsy ampy rano tsy manana rano rehefa tonga ny fotoana ary fantatsika fiorana io ilaina na dia anodonana fotsiny amin'ny resaka elektricité ihany koa azy. Ahoana ny atao mba ahafahana manangona ny ranonorana ary azo ampiasaina tsara rehefa tonga ny fotoana maintany satria rehefa matetika maina ny tany dia hitantsika fa tsy ampy ny rano sahirana daholo hatrany fambolena sy ny sisa dia azo atao tsara no manangona an'ireo ranondreo zany ary azo ampiasaina rehefa tonga zany fotoana ny ririnina sy ny tsy fampin'ny rano zany. Misy traikefa marobe naseo teo eran-tany fa indrindra koa eto Madagasikara efa misy no tanterana androany ny fivoriana na raha na ady hevitra momba ny paikady atao hifehezana ny rano eto Madagasikara. Tahaka ny mazatra rehefa sabotsy misy ny fampahafantarana izay ataon'ny Ravinala Airport ireo sapatra raha rehetra misy eny an-toerana. Raha ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity ary ny fanazavana ny asan'ireo agent d'information ny Ravinala Airport. Raha hoana ny izay. Ny asako dia agent d'information, izany hoe mandray olona mivantana sy an-telefônina. Izay no mandrindra ny fikarakaran'ireo mpandeha na eo am-piangana na eo am-patongavana. Andraikitray koa mandray ireo manam-pahefanana amin'ny toerana voatokana ho amin'izany. Fanomezana fahafapo ireo mpandeha, ilaina ny fahaizana mandray olona, fahaiza-miaina, fahalalam-pomba ary fahazotoana. Ilaina mahafefy teny telo farafahakeliny amin'ny fanatanterahana le asa ahafahana mifanerasera amin'ny mpandeha sy ny kampania eto amin'ny seranana ary ny mpiara-miasa. Izany hoe ny teny gasy, frantsay ary ny anglisy. Ankoatra ny fisahanana ireo mpandeha manana olana manokana, anisan'ny manasarotra ny fiovaovan'ny ora fiasana izay miankina amin'ny fisian'ny sidina. Miezaka no matianina hatrany amin'ny asa ataoko fa ny tena mahafinaritra indrindra dia mahita an'ireo mpandeha na ny kampania na ny lehibeko afapo amin'ny asa vitako. Aprisiana hatrany isika tanora izay maniry nanao ny asanay amin'ny ho avy mba hatoky tena tsy hanao ambany zavatra ny fifehezana ny teny vahiny ary ampiseho hatrany ny mahamatsianina. Tahaka mazatra nanaraka dogoavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy eo ary. Du 16 au 18 avril, achète un Mourawan et gagne 2 yellows de 100 cadeaux. Tu as plus de 20 minutes d'appel, 20 SMS, 20 mégas et un bonus de 100 mégas et ou 100 SMS. Le tout à seulement 1000 arrières. Tape vite le dièse 322 étoile 21 dièse. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Paska sady mampiala voly dia nitolotra Canal Plus. Ie, tsy mampino Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny bouquet access dia 10 000 ariary monja sady maimaimpona ny fametahana azy. Natao antsika efa abonné Canal Plus indray ity. Bonus tout Canal Plus mandritra ny 10 andro bezoiny ho azy rehefa manao réabonnement. Ianao sisa no andrasan'ireo mpanjara Canal Plus. Anao fetin'ny Paska tena finaritra. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika dia tontolo ny fahasalamana dia maro ary miatanora hatrany olona voan'ny katarakta eto amintsika antonray mahatonga izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo ny fisin'ny diabeta eo amin'ireo tanora gato Andriatsilava. Mihamaro ny tanora voan'ny katarakta eto Madagasikara ankehitriny. Amin'ny ankapobeny karazany 4 no mahatonga izany, ka ny diabeta no mahatonga izany ho an'ny tanora ankoatra ny dona mahazo azy sy ny avy any an-kibon-dreniny. Amin'ny ankapobeny dia ny olona efa nahazo azy taona mihoatra ny 5-20 taona amin'ny ankapobeny no tena voan'ny arety maso katarakta, izay misy fiteny hoe tsy azo idivirana ohatra ny volofotsy izy io fa indraindray misy ny sasany efa antitra be, antitra fotsy ny volony, misy ny sasany tanora ny fotsy ny volony. Izay zany ao mihoatra ny 20% ny katarakta. Ireo 20% ambony dia misy aretina hafa amin'ny vatan'ny olona indrindra fa ny diabetika, diabeta zany no manao katarakta amin'ny olona tanora, ankoatra ny dona mahazo ny maso. Dia ny farany moa dia misy koa ny katarakta avy any an-kibon-dreny, katarakta congénitale no ilazana azy, ireo 4 ireo amin'ny ankapobeny zany no manazava ny antony katarakta, ka le tanora dia ankapobeny olona diabetika zany. Tsy misy fomba hafa, tsy maintsy fandidina no fitsaboana ny katarakta. Ny katarakta izay mahazo ny 100,000 olona araka ny fanadihadiana. 100,000 olona, ny faharetan'ny fandidina dia miankina amin'ilay atao hoe teknika ampiasaina. Ny teknika ampiasaina amin'ity mission ity zao dia teknika fampiasa any amin'ny tany mandroso, izay ahafahana mandidy olona na dia mbola ambonimbony ary ny fahitany 4/10, 5/10. Dia ny fandidina izay efa fampiasa satria ankoatra n'izao mission zao dia efa manao ny fandidina katarakta indrindra fiaraha-miasa amin'ilay oskileva moa zany dia 1/10 ny fahitany. Vao operena ilay olona izay mahatratra kely ataoko hoe 15-20 minota eo. Tsy aivona, nanomboka ny 10 hatramin'ny 17 ny volana aprily avy izao no anatanterahana ny hetsika fitiliana maso sy ny fandidiana katarakta maimaimpona izay karakarain'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mahatonga ny ankizy toka-monina sy tsy ahifandray any manodidina ny filalaovana maharitra jeux vidéo. Manoloana izany moa dia misy ny hetsika natao ampiainana ny ankizy ireo kilalao taloha atao amin'ny commune Ambohimanambola. Eo ny nasaina. Ankoatra ny areti-maso izay mety ho azy vokatra ny filalaovana maharitra ny jeux vidéo, misy voka-dratsiny maro avy amin'izany ho an'ny ankizy ho ireo mpisehatra amin'ny fitaizana zaza sy tanora. Isany amin'izany tsy fahaizana mifandray aman'olona, eny na ireo mitovy taona aza mahatonga ireo zaza mitokatokana. Ny tena fiantraikany lasa mitokatokana ilay zaza, na iresahana lasa tsy maheno, simba ny maso, lasa ohatrany hoe na isakafo ary izy kamo fa variana manao jeux vidéo. Dia aleo mba tsy ampilalaovana jeux vidéo foana fa mba ampilalaovana amin'ny karazana jeux miaraka amin'ny ankizy avy satria tsy hoe ratsy be ilay izy ilaina fa raha ohatra hoe izay foana kosa ny atao ohatrany somary manimba an'ilay ankizy ihany. Maro ireo kilalao na malagasy zany na vahiny afaka ialan'ny ankizy voly sy iarahana amin'ny tovy saranga aminy isoroana izany. Nisan'ilay coronavirus teo tokoa dia lasa ohatrany hoe niatakataka daholo ny ankizy kely, tsy afaka milalao, tsy afaka mifampikasokasoka. Dia amin'izao tsika efa malalaka dia afaka milalao soma tsara ny ankizy na ataoko hoe misy karazana jeux de société ange, misy ny loto misy ny trampoline misy ny course en sac ohatra. Dia mba amin'izay koa ilay ankizy mba manitaritatra saina ampilalaovana fa tsy hipetraka fotsiny eo indrindra fa hoe ilalao telefona na no jeux vidéo. Araka izany, isy ny hetsika sy kilalao maro samihafa ambom-pionana ny ankizy izay ho toto-saina amin'ny commune Ambohimanambola ny alatsinainy Pasika izao. Antomba tsy mitovy amin'ny andavanandro ny mpanjifa chocolat amin'izao akatoko ny fetin'ny Pasika izao vao vita ny fety dia efa manomana ny fety manaraka indray ireo mpamokatra. Ny amboara Rakoto Malala. Toy izao ny filaharana eny amin'ny fifidianana chocolat rehefa manakaiky fetin'ny Pasika tahaka izao. Anisan'ny vanim-potoana mampandeha ny chocolat ihany koa ny fetin'ny Pasika. Raha ny hita, misy ireo efa niomana amin'ny fifidianana izay chocolat izay, ary misy koa ireo tsy noho ilay fetin'ny Pasika loatra, fa fahatsiarovana na fankalazana hafa toy ny anniversaire sy ny sisa.
hoe paka ny andro dia mividy sokola satria manana zazakely ao an-trano dia mba hividian'ny neuf du paka ozy izy. Tsisy hoe antao manokana fa tsisy hoe paka koa fa sendra tafidiko moko ny any an-trano manafatra dia tonga. Tsy dia tena mividy an'izay rehefa paka. Arakaraka eny tsy misy hoe tena hoe sakafo fixa hoe atao fa arakaraka an'izay tianao an-trano hohanina ihany. Tsy nahitana fiovany ny vidin'ny chocolat tamin'ity taona ity. Tsy mitovy amin'ny andavanandro aloha mazava ho azy izy betsaka koa ny mpanjifa, betsaka kokoa ny production anay arakarak'izay fety izay. Rehefa ohatr'izao zay dia manao tolotra mandefa annonce zany amin'ny page Facebook-nay manasa anareo hitsidika matetika fa misoratra eny foana ny zava-baovao izay avoakanay. Ray volana mialoha dia efa namoaka ny zavatra hovokarinay dia nasiana ny atonontonony kely ny atonontonony sy lehibe indrindra ahafahan'ny olon-drehetra afaka manjifa. Karazana mandeha amin'izao fotoana izao zany dia le article de Pâques hitanareo ireo arin'ireo no tena mandeha amin'izao, ireo tena jifain'ny olona satria ireo tsy hita andavanandro. Amin'ity Pâques ity zany dia afaka mahitinareo sarina akoho kely, atody anaovana le chasse aux œufs zany malaza ho an'ny ankizy zany. Misy ihany koa ny bitro, misy ihany koa ny atody le somary le bebe. Tsy adino ihany koa ny mofomamy, na mofomamy zay ho an'ity 4 compact ity karazany roa, ray portion individuelle dia ray bloc ho an'ny fianakaviana. Jean Tatara tafiditra amin'ny fomba-panao kristiana rehefa fotoana Paska ny mampiaingo atody ho an'ny Pâques na ny œuf de Pâques. Mahazo vahana ihany koa ny fihinana azy io aorian'ny karimy. Tao anatin'ny taona maro, ireny œuf de Pâques vita amin'ny siramamy na ihany koa chocolat ireny no tena niroborobo sy tiany maro rehefa fotoana Paska. Any Belzika sy Frantsa ohatra, isany atao fanomezana rehefa aladin'ny Paska izany. Any Suisse avaratratsina na Frantsa, États-Unis ary Grande-Bretagne kosa, ny bitro no isany natao famantarana ny fetin'ny Paska. Misy araka izany ireo chocolat manana endrika bitro izay hohanina rehefa aladin'ny Paska. Mahakasika ny fetin'ny Paska izay hatrany dia vitsy hatreto ireo mpanjifa ireo akoho mamorona eny an-tsena eny ianao anatin'ny fetin'ny Paska isika amin'izao fotoana izao hoy ireo mpivarotra. Araka izany dia maro amin'izy ireo no voatery mampiena ny vidin'ny entana fanadina. Gisa, vorontsiloza, akoho, ireo no matetika hita eny amin'ny mpivarotra rehefa fety toy izao. Ny gisa no tena be mpividy eny amin'ny tsena sasatsasany. Nahitana fiakaran'ny noho ny vidin'ny andavanandro kosa ny vidiny ankehitriny. Gisa zao ny ana 520 dia vorontsiloza 10. Dia mbola tsy malafa aloha zao vorontsiloza amin'izao. 700 000 zao ngeza indrindra dia vorontsiloza za 700 000 dia mivavy 300. 7 kilo eo ny lahy dia 2 kilo sasany mivavy. Andavanandro izy mandeha ihany. Fety indray ara vao tsy dia mandeha. Ny andavanandro zay misy malafa 4 dia misy malafa 3 ohatr'izay isan'andro. Paka aloha zany zao raha amin'izao ohatra mbola marisarisa ny olona tsy dia misy tsena zany. Ny tsena zany isan'andro ara indraindray mety noho ny paka satria le paka mantsy miakatra daholo ny piompy rehetrarehetra. Dia ny olona koa moa zany amin'le efa mividy zany tena hita mihitsy hoe latsaka e. Ny andavanandro aloha zany zay mba mahita ihany hoe 1, 4 arakarany. Fa ny andrano zao zay mba manantena hoe mba mahita 520, 30 any mba lafo. Arakarany aloha arakaraky ny habe, misy hatramin'ny 5 alina, hatramin'ny 5,7 alina, 7 alina zao mifarangeza. Dia hoe ny fivana aloha zany tsy dia misy fivana firy satria le katsaka koa efa miakatra le vidin'le sakafo haniny. Dia izay zany hoe tsy dia misy fivana firy fa io koa zany rehefa tsy mahafaty dia alefa ihany satria ianao tsy maintsy manombana moa ny olona koa tsy maintsy miady varotra. Herinandro maromaro mialohan'ny fetin'ny Paska no efa nampanatavy gisa ireo mpivarotra. Fotoana tahaka izao no fotoana fandehanan-tsena. Vokany, maro amin'ireo mpivarotra no efa nisafidina mpitombo ny isan'ny vorona amidy nanomboka ny zoma lasa teo. Tsy dia hoe isaky mipaka fa tamin'ity zany mba niteny ny fianakaviana satria rehefa fety ohatr'izao miara-misakafo dia mba atao gisa indray fa hatramin'izay zany hafa foana ny loka. Dia anatin'ny miady varotra io moa zany fa mbola tsy raikitra ny ady varotra anay. Raha tena andavanandro zany tsy tokony zany ny vidiny fa ohatran'ity zao efa tombanan'ireo 350 zao fotsika ngezangeza io. Dia nefa ny eto am-pelantanana zao 5 alina dia zay ny dina varotra aminy io.
dia tsy mahazo mihitsy fa dijerijery zay azony 5 alina zay io. Raha gisa ohatran'io zao olona eo amin'ny folo eo zay fa zazakely zany no tena betsaka aminy, fa izy koa sinena kisoa miaraka amin'izay no tena marina, fa raha olona anina tsy ampy an'io. Hatreto tsy nahitana fiovan'ny firy ny vidin'ny akoho ary anisany tsy dia mahaliana ny olona ihany koa rehefa andro fety. Ankizy miisa ray alina no zarana kilalao teny amin'ny kianja Maki androany ary tokantrano miisa 200 izay ahitana olona manodidina ny 100 teny Ambotrimanjaka distrika Amorajimo etrika izay ranony fiangonana sy ministeran'ny mponina ary ireo mpiara-miombonantoka isan-karazany feto Andratsilava. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny Pâques no zaraina kilalao avy amin'ny ONG Samaritan Spurs ireo ankizy miisa ray alina avy amin'ny fiangonana samihafa eto Antananarivo renivohitra, miara-miasa amin'ny olon-drehetra, indrindra ireo ankizy ny fiangonana ka tokony hanao ny asa rehetra ampitiavana sy ampamarinana, hoy ny filohan'ny FJKM izay tonga nanome voninahitra ny lanonana. Miara-miasa amin'ny ankizy sika, ary fiara-miasa amin'ny ankizy dia tsy mora manakarivo ny ankizy dia ankizy foana. Fa mba eto ampitiavana izy fa zakita teny hoe azana no afaka atao mpianatra rehetra, mora dia mora ny misosotra miaraka amin'ny ankizy rehefa mitondra ny toetra mankizy azy izy fa miasary amin'ny fitiavana zay ny anakay. Ary faharoa miasa amin'ny fahamarinana, rehefa fanomezana no resana, rehefa fanomezana ny zaraina dia misy manakariva miahiahy amin'ny olona ny amin'ny hoe tsy ho tonga ny olona tena tokony hisy azy ny fanomezana zay zaraina. Ny fiangonana dia manao azy manao hoe zarao amin'ny fahamarinana ny fanomezana zay natolotrarareo. Niavaka ihany koa ny fanampiana ho an'ireo olona avy amin'ny tokantrano misy 200 tao anatin'ny kominina Ambohitrimanjaka izay natao teo amin'ny EPP. Olona 3 isaky ny tokantrano misitraka no nasaina no ny amaroany ny fanampiana nomena. Dia maromaro moa ny fitaovana sy fanampiana izay nisitrahany zareo androany, dia ao anatin'izany ny vary, ny voamaina, ny lamba firakotra, ny stylo, ny koveta, ny sio sy ny maro izay tsy voatanisa eto. Eto dia misaotra manokana ny ONG Samaritan Spurs izay nanome tanana nanafahana nanatanteraka an'izao hetsika zoma ny fifanampiana androany izao. Ny fiangonana amin'ny ankapobeny no nanao ny fanadihadiana ka mijery izay olona sahirana omena fanampiana avy amin'ny ONG Samaritan Spurs. Afatra nomena ireo mpisitraka ny ahaizana mizara sy mifampitsinjo raha misy ny fahasairana ny mpiray vodi-rindrina. Tafiditra anatin'ny fotoana ilaina azy ireto fanampiana ireto, hoy ny mponina, indrindra amin'izao ankatoky ny Pâques izao. Tontolon'ny fanatanjahantena dia mitohy androany ny Basketball Africa League. Lalao roa no tanterahana amin'ity androany ity. Voalohany amin'izany ny fihaonany eo amin'ny Petro de Runda sy ny FAP. Eo ihany koa ny lalao ihaonany Club Espoir Focas sy ny Zamalek. Miantarandrianevo. Miisa roa ireo lalao Basketball Africa League 2022 no tanterahana omaly. Nisaraka 27 ny voka-dalao ho an'ny lalao nihaonany Cobra Sport avy any Soudan Atsimo sy ny Cape Town Tigers avy aty Afrika Atsimo. Ry zareo Cape Town Tigers no nahazo ny isa ambony tamin'izany. Tamin'ny lalao ny fandonany Zamalek avy any Egypte sy ny Club Petro de Luanda avy any Angola kosa. Nisaraka 27 sy 27 ny voka-dalao ary ry zareo Zamalek no nahazo ny isa ambony. Niady ny lalao tamin'ny ekipa Rotonta. Ito androany ny lalao Basketball Africa League 2022 ity ary miisa roa ireo lalao tanterahana amin'izany. Ny voalohany dia amin'ny valora sasany alina izay ihaonany Petro de Luanda avy any Angola sy FAP avy aty Cameroun. Lalao faharoa kosa amin'ny 12 alina ho reto amintsika ifandonany Club any Zamalek avy any Egypte sy ny Club Espoir Focas avy ety DR Congo. Tsahivina ho arahinao amin'ny alalan'ny Telma TV ny fifaninanana Basketball Africa League 2022. Ndray mavy eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena toy ny ady ny Russie sy Ukraine, orinasa fanamboarana tanky iray any Kiev no napoakan'ny Russie bomba ary namafisin'izy ireo ny fanafiana. Mahery ny 700 kosa hatreto ireo razana hita atao Kiev ary sivily avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Dia izay mamara vaovao tamin'ity androany tenkatrano nanaraka izany soava tsara atolo.
Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.